Notikanana androany zoma ny fitoerana vaovao fitsaboana ny omamiadana amin'ny alalan'ny radiothérapie ao amin'ny hôpitaly Joseph Raseta Befelatanana fitaovam-pitsaboana harifomba maromaro no tazana ao amin'ity fitoerana ity izay ahafahana mandray marary 5 ka hatramin'ny 10 isan'andro izany hoe marary 10 isam-bolana raha ny voalazan'ny filohan'ny Republikandry Rajoelina izay tonga teny atoerana dia noezahana no amorahina arak'izay tratra ny saran'ny fitsaboana amin'ny alalan'ity teknôlôjia ity ka 5,4 ariary ny saran'ny fandalovana indray mandeha raha toa ka 4 ariary izany any amin'ny toeram-pitsaboana tsy miankina ny itsinjovana ireo marary rehetra sahirana tsy hahatakatra fitsaboana lafo no antony nampianana io sarany io hoy ny filoha. Tsy mbola atoato no iverenan'ny sidina mitatitr'olona mivoaka namiditra amin'ny Madagasikara raha nambaran'ny Joël Nandriamandranto ministry ny FITATERANA ny fizahan-tany ary ny famantarana ny toetry ny andro mbola sahirana noho ny valanaretina izao tontolo izao hoy izy ary maro ireo firenena manakatona sisin-tany ka tsy i Madagasikara indray no hanokatra ny azy milaza ho manara-maso akaiky ny fivoaran'ny antotanisa momba ny valanaretina COVID-19 ny fitondram-panjakana malagasy ary milaza fa tena mbola ao anatin'ny fitandremana tanteraka. Na eo aza nefa ny mbola fiakaran'ny antotanisa momba ny valanaretina dia tsy mihevitra ny anakatona ny seranam-piaramanidin'ny nosy be i Madagasikara ary mbola mitohy ihany ireo sidina manokana mampody ireo mpandeha na avy eto na ivoaka ny Madagasikara. Mbola mihevitra ny anao tatitra ihany ireo solombavambahoaka voafidy eto Antananarivo renivohitra nandefa taratasy tany amin'ny prefekturana Antananarivo mangataka ny kianja Soamandrakizay izy ireo malalaka misy etsy andaniny nanao fangatahana an'Ambohijatovo ireo mpanohitra mivondrana ao amin'ny rodobe mpanohitra na ny RMDM mba hanaova ny fihetsikeetsehana raha ampito sabotsy nanamarika nefa ny jeneraly Angelo Ravelonarivo prefena Antananarivo fa tsy afaka ny hanome alalana ho an'ny rodobe mpanohitra izy satria tsy ampy 7 ora ny fepitaona nametrahany ireto farany ny fangatahana mbola hodiniana kosa ny amin'ny fangatahana ny Soamandrakizay ho ihany ny prefena Antananarivo.